wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen wafakabaky anao rasefo amen. Ayo salama tompoko manasanao amaky andika evavao ka evavao spaka mifantoa mandraisapena maiza miaino de menara tsara salama tompoko. Science de la vie et de la terre, biologie moléculaire, les constituants cellulaires. Ny zava-mananaina rehetra dia manana cellule, ny cellule dia ahitana etsiarotononona voalohany membrane cytoplasmique, faharoa cytoplasme zay ahitana karazana organite cellulaire, fahatelo noyau misy acide nucléique zay efa fatatsika fa ao anaty nucléole sy ribosome misy ino ARN, ao anaty chromatine misy ino ADN. Mahainareo rakizy Ny ADN de misy deux brins de nucléotide. Nucléotide de fitambarana acide phosphorique, sucre pentose izay antsona koa hoe désoxyribose ary ny base azotée. Les deux brins d'ADN de atambatry ny liaison hydrogène au niveau des bases azotées. Tena lesona fa tsy ajeté. Ny firafitry ARN de mitovy amin'ny ADN, mais l'ARN est formé d'un seul brin. Ny désoxyribose de solon'ny ribose, ny thymine de solon'ny uracile. De mba mailomailo fa misy racile. Information génétique atsangany ny tanany zay mahay fa ty misy fanontaniana ray. Resaka génétique ny afaka baka ihany zay ny atsika. Comment appelle-t-on l'unité d'information génétique correspondant à un caractère? Gène. Aiza no ahitanany gène? Ny ahitanany gène de ao anatin'ny ADN ie fa sous forme de code génétique. Ay sous forme na code génétique ieno code génétique ny afaka baka ihany atsika. Ny code génétique de lazaina amitsika fa misy triplé de base azotée. Ny code génétique oa de lazaina amitsika fa misy triplé de base azotée. Mianara lesona fahadinina za efa manome fa ianao no mila ambinina. Mizara roa rafitinina ny mécanisme de la synthèse de protéines. Voalohany la transcription de l'ADN en ARNM dans le noyau sous l'action de l'ARN polymérase. Faharoa la traduction de l'ARNM en protéines dans le cytoplasme. Ity tranga farany ty de mizara telo zay olazaina aminareo fa leo loza mafalelo. Voalohany l'initiation sous la présence de codon initiateur AUG. Faharoa l'élongation. Faharoa l'élongation. Fahatelo la terminaison au niveau des codons stop. Fahatelo la terminaison au niveau des codons stop. Ny accident génétique antsona hoe mutation de mety mahazo lalandava ny génome, ohatra substitution, inversion, délétion, insertion. La division cellulaire. Misy karazany firy ny division cellulaire? Misy karazany roa ny division cellulaire. Voalohany la mitose, mode de division par lequel une cellule diploïde donne naissance à deux cellules filles diploïdes. Après l'interphase, elle se déroule en 4 phases: prophase, métaphase, anaphase, télophase. Resaka matotra tsy vazivazy, rehefa afakabaka manalazy. La méiose,
mode de division par lequel une cellule diploïde donne naissance à 4 cellules phi haploïdes. Elles se déroulent en de grandes divisions. Elles se déroulent en de grandes divisions. Division réductionnelle, la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Division équationnelle, la prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Les cellules somatiques et timis afatsy mitose. Cellules germinales sady mitose méiose. Misaotra tompoko, misaotra anao. Namaky anty kahe vavao, kahe vavao. Mifanto amandraisa-penina, mahaiza miaino de menara tsara. Misaotra tompoko. Oh io io. Angunung gute de alefaso mvula ifitiananao vivas kaprista ulwa raha ohatra ho tehirizina any ambe any milama anomanana ny fianarana any amin'ny skama. Misaotra anao ramse fanitondra fahalalana be de be wafakabaky anao raha sefoa fa te hisaotra an'ireto aza laharana voalohany kopela telma mety tsara koa miaraka amin'ny stara kopindrifa eo koa ny be any defa mandamina miaraka amin'ny skama misaotra toko.